Faly miarabantsika tsara avindray tsy tia lakamisy fa valin'ny volana jiony ity ary misy matoky aho fa velom-panantenana mandrakariva ianao manaraka izao pejy izao ny rariana dia tombo fanahy, tombo hery eo amin'ny Kristy ary mba tsy lavolefony tsy ho kivy fa mahatsiaro fa manana mandrakariva n'ilay mpamonjy isika ka aoka tsy hitanonjika fa hitraka mandrakariva. Hiditra amin'ny mofinainana io tsika hivavaka malohan'izany. Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay efa nomenao tombontsoa indray ankehitriny ahafahana mandray fahasoavanao. Mangataka aminao tompo mba hamela ny fahadisoanay sy ny helokay rehetra ary ihany koa hiasa ao amin'ny fiainanay, eo amin'ny fivelomanay, eo amin'ny asanay ary indrindra eo amin'ny fiainanay ara-panahy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanasitrana mahery indrindra. Mpanasitrana mahery indrindra. Ny Matthieu 7:12 manao hoe ary raha nahare an'izany Jesosy dia nanao hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Amen. Ny tompony hampitombo ny finoantsika sy hanampy antsika hahita fa tiany ny ahafantarantsika tsara ny asa fanasitranana nataony sy ny fanafotany. Tiany hamirapiratra avy amin'ny toerana maro ny fahazavan'ny fahasoavany. Izy ilay mahalala ny zavatra ilaina dia mandamina ny toe-javatra mba hahatongavany soa amin'ireo mpiasa any amin'ny toerana samihafa mba hahafahan'izy ireo manaitra ny sain'ny olona amin'ny fomba mahomby kokoa eo anatrehany fahamarinana izay hanafaka azy ireo amin'ny aretina ara-nofo sy ara-panahy. Nangoraka ny olombelona lavo sy mijaly ny fon'ilay mpamonjy antsika. Raha te hanaradia azy ianao dia tsy maintsy mikolokolo fitiavana sy fangorana noho izany. Mila fanampiana mandrakariva ny mpitondra tena, ny kamboty, ny marary sy ireo efa ho faty mihitsy aza. Izany ny fotoana fanararoatra hitorenan'ny filazantsara. Hanandratana an'i Jesosy ilay fanantenana sy finoana ho an'ny olona rehetra. Rehefa nohay maivanina ny fahorian'ny vatana dia misokatra ny foka azonao ampidirina ao ny balsama avy any an-danitra. Ho tojo fitsarana tendro ny maro ianareo sy hafanampodiso toerana ary fahamasinana sandoka kanefa na ao amin'ny sahanatiny na ny ivelany dia hita fo maro izay efa nomanin'Andriamanitra hamafazana ny voan'ny fahamarinana ianareo. Mihoatra noho izay eritreretinareo ary dia handray ampifaliana ny hafatra avy any an-danitra izy ireo rehefa hambara amin'izany. Maro no ampahorian'ny aretina ara-panahy mihoatra lavitra noho ny aretina ara-nofo ary tsy hahita fanasitranana raha tsy manandrana ny Kristy izy ireo izay loharanonaina. Mivesatra ny fahotana miaraka amin'ny filany tsy mety sasatra sy tsy mety afa-po no fototry ny akamaroan'ireo aretina mahazo ny mpanoto ireo. Kristy no ilay mpanasitrana lehibe, mahay manasitrana ny fanahy marary ny fahotana. Mila mahafantatra azy tsara kokoa ireo olona mahantra sy mijaly ireo. Ny mahafantatra azy mantsy no fiainana mandrakizay. Mila ampianarina azy ireo hampaharetana sy amin'ny fahalemem-panahy kanefa hampahamatorana ny fomba fanokafana ny varavaran'ny fanahiny mba hidiran'ny tara-masoandro ny fitiavan'Andriamanitra. Natanjaka ny sainy ary hanome fahasalamana sy hery velona ny vatany ny fifaliana feno fahafanam-po. Ka dia aina anie mba ho ampitsarovinao mandrakariva tokoa izany mba ahafantarantsika tokoa fa ilaina ny manasitrana ny aretina ara-panahy ary eo amin'i Jesosy Kristy irery ihany no manasitrana azy. Rirainay tsara indrindra izay an-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany tenao izany amin'ity maraina ity. Misaotra Tompo izay manome fanazavana aminay tokoa mba misy atsapahanay fa sao dia lonaky ny aretina ara-panahy zahay. Ampio izahay ary tao mandrakariva amin'ny fanahinao masina mba hitodika ao aminao mandrakariva mba hahafahanay tsy ho variana fa hositranonao tokoa anie ny aretina ara-panahinay
ny akamoanay mandray ny fahamarinana, ny akamoanay mianatra ny teninao, ny akanosanay ihany koa mba handeha amin'ny toromarika azy efa nomenao ka mba tsy handeha amin'ny fieritreretan'ny saina izay kely sy bitika izay. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.